Alleluia, alleluia. Dia mamerina ny fiarabantsika amin'naran'i Jesosy tianao ny tompo teana tanteraka programa ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amin'ny Jaona toko fahavalo any andininy fa 2:30 ary lala marina ianao ary marina fantatrao anafaka anao tsy ho andevo. Ry havana, aiza no ahitanao ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mifamatotra amin'Andriamanitra ny teniny. Hoy Jesosy any amin'ny Jaona toko fa 4:15 zaho ny lalana sy fiainana ary fahamarinana, tsisy afaka makao amiray raha tsy amin'ny alalako. Ianao hoe tena te hiditra mba te hiona amin'izany Andriamanitra zany tokoa, aoko fantatrao fa mila malala ny teniny aloha ianao, mitomboa amin'ny fahalalana ny teniny ianao, ary oka ny teniny tsy handalo fotsiny fa oka ny teniny tena ho teny anova ny tantaram-piainanao. Dia ny ahafahanao mamantatra hoe manova ny tantaram-piainanao izy dia tsopiainy fotsiny ianao fa ho mpakatoa. Zay na tonga ny Davida ny teny any amin'ny Salamo any hoe andrano zaho fa tsara Jehova. Tsisy olona afaka fantatra hoe mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra, mamy be ny tenin'Andriamanitra, misy fahefana ny tenin'Andriamanitra raha tsy nandre izy dia miaina n'ilay teny. Tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao ry havana. Nisy fotoana rehefa avy nanao alim-bavaka izay sy le zoko tany am-pitan-dranomasina zany, dia tamin'ny 12 sasany tany zay miralany tonga tao an-trano. Dia rehefa tonga tao dia nidy ilay varavarana principal ifandraisanay rehetra izay manofa trano tao amin'ilay toerana. Ny andro amin'ny 12 sasany alina, manomboka efa mandalo ny polisy manao larondy. Ohatran'ny hoe dia olona maninona zay, ohatran'ny hoe tsy tranonay ilay trano fa ohatran'ny mpindrana. Tena miandro alina. Dia lasa ny telefôny natao ambadika atao zany, misy kabiny telefônika reny. Dia niantson'ilay zanako ny zokony ray trano taminay atao zany hoe ay raha ao anao dia mba sokafa varavara. Ay tsy taoko izy zany. Avela teo izay mirahalahy. Dia hoy ny tenin'ny tompo mantsy any Marka toko 2:17 fa raha miteny ianao ka tsy mihanahana fa zay teneninao ka inonao dia ho tanteraka izany. Dia miverina teny amin'ilay varavarana zay. Dia tazomina mipoan'ilay varavarana hoe raha eo misotranao ianao ilay mpanamarina ny teninao, tononoko amin'ny sokatra ty varavarana ty amin'ny anaran'i Jesosy. Dia fantatra reo ny zavatra antrano, tonga dia nisokatra ilay varavarana. Tafiditra soa zay mirahalahy, todsoa tao an-trano. Fa avy zay vao nieritreritra fa iza moa ny olona tonga namoa azy teo zany toa nelanelana zay, nefa tsy nahita olona mivoaka zay, tsy nahita olona niditra fa dia nisokatra fotsiny ilay varavara. Ny tiako resananao ilay fahefany teny, ilay fahefany teny, misy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Fa raha miteny ianao ka tsy mihanahana ny zavatra ambaranao dia tanterahan'Andriamanitra zany. Fa ny teny ambaranao oka kosa ho teny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, zany hoe teny miainga avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra na zavatra voarakitra atao anaty baiboly, araka ny teny any amin'ny Jeremia toko 7:20 ary teny na hoe sitrapon'Andriamanitra tsy mitondra loza fa fiadanana mba hananany tsiray antoko ny ho avy mahafinaritra be. Mba fantatrao fa ny zavatra velin'Andriamanitra hitranga sisy eo dia mba hitomboan'ny finoanao, mba ho lehilahy vehivavy mahery ianao tsy ho menatra ny antom-pisian'Andriamanitra miaraka aminao sy ombanao, satria ny fanomban'Andriamanitra mandrakizay ary ombanareo mandrakariva mandra-patapitra zao tontolo zao. Rehefa misaintsainy zany tsika ry havana, tena tsy haiko aloha ianao fa za tena manoloany ty fiainany ty fantatra fa ny rapiso tena milay be. Zany hoe raha mbola tsy tonga Jesosy ka tsy maintsy androso dia fantatra fa miandry ao rapitso tena vaovao mafaly miandry anao rapitso koa mbola raha mbola tsy tonga Jesosy. Raha tonga moa Jesosy akory ataova dia miakatra daontsika jiabijiaby fa zao raha isy tompo sy mpamono Jesosy dia tonga zanany ianao dia andray famezana ianao dia mifanan'Andriamanitra, dia mifanahy masin'Andriamanitra iny le tombo kase hidiranao an-danitra ao rahatr'izay. Be da be ny ady varotra hoe zao ny principe ahafahana makany fa tsotra kely ireny tenin'Andriamanitra. Jesosy ray lalana sy fiainana ary fahamarinana, tsisy afaka makao amiray raha tsy amin'ny alalany. Raha isy tompo sy mpamonjonao izy ekeo fa ianao miray aminy fiainana. Hoy aho hoe raha miteny ianao ka tsy mihanahana zay teneninao tonga aminao, tonga izany fahamarinany teny zany tonga fandresendahatra anao
de tsy anisan'ny olona miteniteny foana itsony ianao fa anisan'ny olona miteny tsara am'izao fiainana zao ianao de mahita ny hoavinao fa mirapiratana sy fahombiazana ianao ka tonoko magasika ianao zany famarinana zany manasitrana manafaka mampandresy tsy ray mpanaraka ty fandarany ty ny tompo sitrana marary afaka mipifatra voatany asa mandrara voatany ankonana voatany fitazana voatany kinasa rehetra ary nitsodrano ny hoaviny tsiray hoavy mimpandresy araky ny tenin'ny tompo hoe Isaia 7:5-7 ary ny fihevitry ny fahavalo rehetra mitongotra aminareo de tsisy ambinina na omby zany ny lova marina ao am' Jesosy midiro am'le lovanao samy tahiny tompotompoka femy fahasoavana amen.